ny atsonjombe betsaka ane ny fahalalana am'izany zavatra lazaiko anareo jereo fotsiny eo ny asa fanaovana gazety a tao anatin'ny herintaona 12 ny gazety vaovao sy ny atotana boky moa zany miforona teto amin'ny République Madagasikara zavatra tsy nisy nitsy zany hatramin'izay marky ny fandrosoana makany amin'ny démocratie jereo fotsiny fa le olona ho voafeh de jereo reny zavatra betsaka ary moa ny olona eo no mahatonga ny olona koa hoe tsy voafeh ve le fitondrana sa ahoana satria betsaka loatra le olona manao ny hevitra ary manao ny hevitra matetika ary tena feny fahasahina zay tsy nisy teo aloha tena hoe fototra tsara ho an'ny démocratie ve zany hoe fisina gazety maromaro ho anao fototra tsara zany ary ny mpanao gazety de miteny zay zavatra tiany lazaina fa eto kosa de ny hoe ny zavatra ifanirina fotsiny de mba ifandraiky amin'ny zavatra tena misy marina ny gazety fa fototra ray lehibe zany satria ny seraserany zavatra tena goavana eo amin'ny fampandrosoana ny hevitry ny besin'ny maro sy ny fametrahana ny démocratie amin'ny firenena anankiray tapitra ny avy aty amiko Yannick tapitra omenanao famarana anazy ia dia ny famaranana moa zany anso no atao amin'ny vahoaka malagasy ny praitan-drazana tokony aheritsika ary tsy tokony kivy ary tsy maintsy ataotsika zay amoahana an'ity firenena ity ary mino fa rehefa tsy fampisikera fotsiny fa rehefa ifanampy dia hoavitra ny firenena ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia misaotra anareo mianadahy ihany koa misotranao Andriamanitra président misaotrany Yannick ihany koa isaorana ny mpanaraka ny fandarana manokana ny raha na tamin'ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita Andriamanitra Andrinirina Rajoel na tamin'ny TVM na tamin'ny RNM na tamin'ny radio sy télévision tsy miankina izay nandray azy ity mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray no matofilo fa manaraka indray veloma tompoko mirabatsika rehetra ny tokantrano any tonga eto amin'ny pejiny ny tosakevitra ary ny vahintsika moa zany dia mpanao gazety teo aloha Rivo Andriamasiaja ankehitriny izy dia mirona bebe kokoa any amin'ny sehatra fanaovana politika mirabanao Rivo mirabanao Bertrand ary miaraba ny mpanaraka ny televiziona malagasy isa tokantrano amin'izao takariva izao aiza moa misy anao amin'izao fotoan'izao politika to kosa asa fanaovana gazety saika androna tamina politika ngamba Bertrand satria ny antony raha voaroka tato amin'ny TVM 2002 dia resaka politika ilay izy dikan'izay solution politique ny veriko afako mamaha ny fiainana dia tamin'ny 2005 zany tsy nanoratra intsony tamin'ny gazety na ny teny tamin'ny vaovao tamin'ny radio fa niditra antsehatra tamina politika tanteraka ary nanomana sy nambolavola zany paikady rehetra afahana hoe miatrika fifidianana afahana manao fihetsiketsehana maro samihafa ary somary niafina ihany hatramin'izay ary tiako ankehitriny manambarany olona zany fa hoe anisan'ny acteur mouvement acteur principal aho raha mouvement tamin'ny 2007 reny élection mairie Antananarivo ndresahana dia nanana ndraikitra lehibe mihitsy aho ary tsy de fantatr'olo zany fa zao no miteny hoe tonga fotoana zany tokony isehoana ndray ampisehoana hoe raha misy ny problema tsika manana solution foana ary mizara tokony atao de tsika vonona foana hoe zao ny olana de zao ny solution amma namana mpanao gazety anao zany de resahana ihany ty satria mampimenomenona ny olona misy amitsika mpanao gazety zay mialokaloka ao anatin'ilay asa fanaovana gazety sady manao politika nefa rehefa tena zoiny izy io tsy de fanaraka loatra am'ilay éthique journalistique ka asa aiza ho aiza ianao mikasika an'izay omaly raha teo de nisy ny fivoriny reo pitarika eo anivona tonihana fanoratana gazety teto amin'ny ORTM ary de nresahana sy nametrahana n'ilay karazana sata izay hoentina miatrika ny fifidianana mba hametrahana tsara ny tena hoe atraiza ny tena mahampanao gazety ary atraiza ny mampanao politika tsotra re zany journaliste de carrière nafantaran'olona titre tsy azo vonoana zany fa izaho mihitsy ny safidy tamin'ny 2005 hoe handeha hanao politika aloha na satria napetrako zany zay toeram-piasany tsisy nandray antsony tamin'ireny satria Rivo Andriamasiaja masika firesaka masika analyse ary ny teny mahitsy sady marina dikan'izay zany ho zany de hanao politika zany karaha misy comportement mitovitovy toetra amiko ny olona mazaka olona ary zara mandresy lahatra olona zany
no zavatra vitako sy nitraika efananako dia mora amin'olona manantinasy miaraka amiko dia hoe amiko zao niditra resaka politika dia navelako zany fanaovana gazety mazava resaka amin'iny amin'ny fotoana manaraka miverina aho rehefa teny veriko hoe vita le mission politique ary mission politique ne teneniko anao n'olo-pirenena tsirairay avy mahazo manao politika na mopera na pasteur na chauffeur na journaliste fa hoe antony manokana mahatonga antsika nametraka ny sarty iny mba ialana kely hoe amin'ny hoe influence amin'ny asan'ny gazety zany fampivadina le asa kanefa zao teneniko aminao ny mpanao politika teo mpanao gazety ny mpanao gazety teo mpanao politika raha ohatra ka hoe manana hevitra ianao zany ary tsoro tsara fa zany hoe nao politika voalohany vao nanao gazety avy tanatin'ny toko politika tany atao masina dia zay vao mivadika anao gazety tonga dia Antananarivo tamin'ny patirany 95 dia zay mahatonga anao hoe sady haiko amin'ny nanao politika haiko amin'ny nanao gazety dia ny afotsiny rehefa tonga fotoana politika resahana dia hevitra politika natao fa raha tonga ny fanaovana gazety dia tena hoe inona ny fampitana le vaovao araka ny tokony izy dia ataoko araka iny fa rehefa zany reo miteny fantatrao hatramin'izay fa raha miady hevitra amiko mavesabesatra foana rehefa miteny hevitra